dia fanomiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotra anao manokana ny safidy miaraka aminay hatrany ao anatin'izao fandaharana izao ary mino amin'ny foko rehetra fa hitondra fampaherezana ho anao ny fandaharantsika. Ity ampiandohana dia tia hiresaka aminao ny mikasika ny amin'ny fotoana lehibe izay rahana fiangonana Chaine, izay fotoana anankitelo lehibe. Voalohany dia isakariva isika ao anatin'ity volana Jolay ity. Dia miresaka indrindra mikasika ny amin'ny hoe anefan'iren'ny fonao izy ary atateraka ny fisainanao rehetra. Marobe ny zavatra efa noresahana ary betsaka koa ny olona izay efa nandray lesona, aina vaovao, témoignage, nahita vokatra avy amin'ny zavatra izay noraisiny sy nampiarina izany. Ary inoko fa ianao koa raha ho avy amin'ity Andriamanitra satria mbola misokatra ny fotoana, hoy izy ireo kazety tsy naraka tamin'ny voalohany, mbola afaka manatrika foana, tena mbola afaka manatrika foana ianao ary afaka mahita fiovana lehibe amin'ny fiainanao ao anatin'ity volana Jolay ity zany. Rehefa ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny raiky sandohana lakely, rehefa talata larobia lakamisy amin'ny 5 ora sasany. Ny atanjom-batonay dia rehefa talata sy larobia ary zoma, ny talata dia amin'ny 12 sasany, ny larobia amin'ny 2 sasany ary ny sabotsy azavady ny zoma amin'ny 12 ora sasany izany. Tongava amin'izany fa tena asomy fiainanao le izy, be da be ny olona efa nahita fiovana ao anatin'ny fotoam-bavaka rehefa ariva ity ary inoko fa anjarinao indray izao andray ny fitahin'Andriamanitra, ny fiovana avy amin'Andriamanitra ary ny fanafana izay mety zavatra mangejanao na inona izany. Ny fotoana lehibe anankiray faharoa dia isan-kalahady. Isan-kalahady dia miresaka mikasika ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy fotoana efa niresaka mikasika amin'izy io ary tamin'izay fotoana izay no nanaporofoky teo mason'ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra fa azo atao tsara no manafaka ny olona amin'ny fatorana io no io, na sigaro io, na toky io, na paraky io, sy izay mety zavatra mangeja azy satria tadio tsara fa ny herin'Andriamanitra dia afaka manaovantsika. Ny fanjakan'Andriamanitra mantsy dia tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny kely ihany koa ary azo porofona sady azo ivelomana, azo iainana eo no eo izany zavatra izany. Ka izay indrindra no anasako anao isan-kalahady dia tsy resaka fotsiny fanafahana amin'ny toka na sigara na paraky na ohatran'izany fa na inona mety zavatra ilanao fanafahana, inona mety ilanao fahagagana, inona mety ilanao kasika avy amin'Andriamanitra. Rehefa alahady no fotoam-bavakantsika etsy amin'ny raiky sandohana kely sy ny rity sandohana kely ary fiangonana Chaine eny Antanjombato. Misy koa moa fiangonana Chaine eny Anosy sy ny Nivanja izany. Fa izy koa ny fiangonana Chaine era Madagasikara. Manasanao ho tonga amin'izany fa tena afaka hita ny herin'Andriamanitra ianao amin'ity indray mandeha ity. Tsy fantatro hoe manao ohatranao ny fieritreretanao mikasika ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra fa Jesosy dia niteny fa ny filazantsara zay tolona dia ny filazantsara ny fanjakana. Zany hoe filazantsara égale vaovao mahafaly, zavatra tsara. Ka rehefa miresaka zany fanjakan'Andriamanitra dia tsy afaka ny tsy resaka zavatra tsara ianao ary tsy afaka ny tsy expérimenté na iaina amin'ny herin'Andriamanitra ianao sy ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Ary izay indrindra ny tena ho resahana aminao isan-kalahady. Misy fotoana anakenina lehibe amin'ny fiangonana Chaine raiksa sy rity sandohana lakely, misy miditra amin'ny enina dia misy ny amin'ny 7 sasany, misy ny amin'ny 9 dia misy ny amin'ny 10 sasany, misy ny amin'ny 1 sasany ary misy ny amin'ny 2 ora sy sasany. Tongava amin'izany fa afaka hita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Ny atanjom-bato indray rehefa alahady dia amin'ny 9 sasany, dia 8 sasany, dia 10 sasany, ny ariva amin'ny 2 ora sy sasany. Mikasika izay resaka fanjakan'Andriamanitra no ndeha ho resahako aminao vetivety ao filazantsara Luka ka ny andininy faraky amin'ny 30 sy ny andininy faharoa amin'ny 30. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa katsao ny fanjakany dia hanampy ho anareo zany zavatra zany ary aza matahotra ireo ny vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Voalohany toy izy hoe katsao aloha ny fanjakany dia hanampy ho anareo zany zavatra izany. Raha miteny izy hoe katsao ny fanjakany dia karazan'olona anankiroa ny resahany voalohany, karazan'olona roa ny resahany. Voalohany dia miresaka izy hoe raha toa ianao ka mbola tsy ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ary raha mbola tsy ao anaty fanjakan'Andriamanitra ianao midira ao anatin'izany fa ireo zava-rehetra tediavinao dia ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io avokoa. Ao avokoa izy hanampy ho anareo zany zavatra rehetra zany. Hitanao zao ohatra hoe raha zao ianao zao ohatra lasa frantsay mahazo nationalité dia misy zavatra tsy mila angatahanao fa omenanao fotsiny maimaim-poana. Tahaka ny hoe raha tsy miasa ianao dia mandray vola, manana misy tombotsoa maro lasanao. Raha zao koa ianao lasa Amerikana dia tahaka izay nefa ianao raha ohatra malagasy. Raha zao koa misy frantsay lasa malagasy dia misy tombotsoa lehibe koa homeny fanjakana azy maro.
raha ohatra zao ohatanao zao nyvahiny atao amintsika tsy afaka mividy tany amin'ny anaran'izany izy fa misy nantsona hoe bay amin'ny fitiotika zany dia tsy maintsy ohatrany hoe misy fepetra ihany fa ny malagasy afaka mividy tany ho anazy misoratra amin'ny anara misy karazana tombontso maro zany raha sina rehefa tonga ao anaty fanjakana anankiray ianao dia tahaka izany koa reo zavatra izay himatymatesan'ny olona katsahan'ny olona dia ozay katsao ny fanjakana fanampanao ho tonga ny aminao satria avy fotoanao tonga ao anatin'ilay fanjakana lasanao avokoa izy rehetra ary afaka mifaly amin'ilay izy ianao faharoa ny resan'Andriamanitra dia hoe miresaka hoe katsao ny fanjakana dia hanampanao ny zavatra rehetra ino tsara Jesosy tena ampianatra antsika hivavaka ozy hoe ho tonga ny fanjakanao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra atao any ny sitraponao tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra zay ny zavatra nyresahana dika zay zany ny sitrapon'Andriamanitra dia ny atongavan'ny fanjakana etỳ an-tany raha tsorona zany dia zao tian'Andriamanitra tiany lanitra hozanahana ny tany zany hoe lasa raha ataoko ohatra hoe tsika zao ohatra hoe zanatany frantsay dia ny tany zay zany lasa zanatany lanitra zay ny tian'Andriamanitra tongavana hiainantsika olombelona ny lanitra etỳ an-tany hifalintsika amin'ny zavatsoa any an-danitra etỳ an-tany satria amin'ny fotoanao tafiditra anaty fanjakan'Andriamanitra dia le sitrapon'Andriamanitra any an-danitra afaka mitranga aminao ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io ianao etỳ an-tany zay mahatonga zay miteny hoe io katsahana zavatra tian'Andriamanitra faharoa resahana dia mikasika ny roapino hoe hitaro ny fanjakan'Andriamanitra nanakatsao atao zay hitara ny fanjakan'Andriamanitra fa Andriamanitra no miahanao amin'ny zavatra hafa rehetra tsy hampianatra mikasika ny fitokony filazantsara ako fa te resaka aminao mikasika ny atsara ny fanjakan'Andriamanitra ozy amin'ny andiny faharoa am'telopolo hoe aza matahotra riondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny ameanareo ny fanjakana sitraky ny rainareo ny ameanareo ny fanjakana zany hoe raha miteny izy voalohany ino tsara amin'ny fotoana ianao efa nateraky indray dia tsy mila mangataka ianao hoe aoka ny fanjakanao tonga ato anatiko fa tamin'ny fotoanao nateraky indray dia efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ary efa ao anaty fanjakan'Andriamanitra ianao fa eto ny zavatra tiany resahana ozy hoe aza matahotra ozy izy riondry vitsy amin'ny teny anglisy izy dia hoe fear not ye little flock izy tsy miteny hoe few flock fa little zany hoe manareo zay mahay teny anglisy izy hoe izy tsy miteny hoe tsy miresaka isa izy hoe ondry vitsy fa amin'ny teny gasy ataoko teny gasy hoe aza matahotra riondry kely ohatrany hoe mbola le zanak'ondry mbola kely zany rehefa ao anaty fanjakan'Andriamanitra ny olona anankiray tsisy ninina tokony hampatahotra azy na ny kely ary na ny hoaviny na ny fahanterany na ny fahasalamany na ny arabolany na ny fianarany na ny tokantranony na ny fahasalamany na ny asany sy ny fandrarany tsisy ninina tokony hampatahotra azy fa ny mahatonga ny olona zay efa ao anaty fanjakan'Andriamanitra mahatonga ny olona zay efa zanak'Andriamanitra mbola matahotra ihany dia satria mbola kely izy little flock ondry mbola kely fa rehefa mitombo ianao amin'ny ara-panahy amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa mandroso ara-panahy ianao ino tsara ny olona nge anankiray aloha niderako lalina ny olona anankiray nge raha ohatra ka toka hoe za zao miteraka malagasy dia miteraka dia malagasy ny zanako tsy tonga nge izy dia olona matotra e fa mbola mitombo izy eto ao anatin'ny fanjakana malagasy fa izy mbola zaza dia tahaka izay ihany koa nateraka indray ny olona anankiray rehefa nino an' Jesosy sy nandray an' Jesosy dia tsy tonga izy dia matotra efa ao anaty fanjakan'Andriamanitra izy tsy izay akory ny point d'arrivée tsy eo akory ny tapitra ny tantara dia hoe vita zany rehefa no tena dia izay ny zava-dehibe indrindra tsy izay ny farany fa izay ny fiatomboany tsy hoe raha teraka ny vehivavy anankiray dia izay ny tanjona farany hoe io fa teraka le zaza dia tapitra koa ny fiainan'ilay zaza eo ny fiainan'ilay zaza vao manomboka dia tahaka izany koa tsika ny fahaterahana indray ny fanoloranao tena ao an' Jesosy tsy midika hoe izay ny tena faratapony misy olona mantsy mieritreritra hoe etiko mbavaka le olona miaraka amiko mba halolo tena ao an' Jesosy fa rehefa manolo tena ao an' Jesosy dia milay matokantranonay tsia afaka manolo tena ao an' Jesosy ny olona anankiray androany fa mbola mila fitezana izy mba hanina fahamatorana
amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary efa mbola zaza izy na dia ao anaty fanjakan'Andriamanitra azy izy dia matetika izy mbola mora korontanina, mora matahotra, mora mitebiteby. Zay no mahatonga Jesosy sy miteny hoe aza matahotra ry ondry vitsy na hoe ry ondry madinika. Matahotra, inona tokony atahoranao? Ny anjelin'Andriamanitra manodidina anao miaro anao. Inona tokony atahoranao? Ny lanitra no mamaty izay zavatra rehetra ilainao. Andriamanitra dia rainao ary nao zanana lasa sy zanany vavy. Inona tokony atahoranao ny aminao avy? Eo an-tanin'Andriamanitra ny fiainanao ary izy miantoka ny zavatra rehetra. Inona tokony atahoranao ny amin'ireo olona izay mety hoe sanatria manatrosa aminao? Hoy izay antsoy aho fa hovaliko ianao ary noko zava-dehibe sarim-patana zay tsy fantatrao. Fosy hoe ho amin'ny ara-ory izy ary ovokisako fahalavela izy. Inona tokony atahoranao raha mandalo ady ianao? Fosy na mitany rano ianao dia momba anao raha mamaky ny ony ianao dia tsy hanafitra anao zany. Raha mitany afo ianao dia tsy ho may sady tsy rehatra aminao ny afo. Jesosy nytenindra momba anareo ambara-patonga ny fahatapera zao tozo. Dika zany tonga amin'ny teny Davida eo kavanako mandrakariva Jehova dia tsy hangozozo aho. Fa na dia mamaky loha sariko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra olo za fa ianao ny amiko ary nitsoraka azonao sy ny tenao no mahafatahotra. Fa sambatra zay rehetra mitoetra ozy izy ao ambany aloko ny elatra ny jito. Fa ny volon'elona ozy izy ny apinga kely sy apinga lehibe ho anao. Na dia misy arety mandripaka amin'ny alina azy zay natsipika manidina amin'ny andro atoandro. Arety mandripaka amin'ny andro mitato vivonana. Tsy mba hiaritra aminao zany fijery maso fotsiny ianao. Satria nahoana le mpanjaka anao, le mpiandry anao, le rainao, mihevitra anao sy mikarakara anao. Tsisy ninona tokony atahoranao. Ao anaty fanjakan'Andriamanitra no misy ny zava-drehetra ilainao. Ka amin'ny alahady zao aho te hanasanao manokana ho avy. Expérimenté zany hoe fahatsara an'Andriamanitra ao anaty fanjakan'Andriamanitra zany. Iaina amin'izany ohatry ny ahoana marina zany zavatra ao anaty fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy amin'ny teny fotsiny fa ny fanjakan'Andriamanitra araka ny Korintiana 2:4-2 dia tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny kery ihany koa. Ka raha tianao tianao hoe zany herin'Andriamanitra mihetsika zany. Tianao hoe zany herin'Andriamanitra manasitrana manafaka eo no eo. Tongava mialahady zao. Mety angamba misy volan'olona tsy maintsy alohanao latsinainy. Tsy hitanao intsony nefa aizina hitana vola. Bloqué daholo ianao partout avy sy havanana. Fa ain'Andriamanitra no makanao misitonao miakatra ambony ny olanao rehetra. Tonga amin'ny teny Davida ny tangorona tamiko. Tahaka ny reny tahaka ny tantely izy. Fa ny anaran'i Jehovah no niganako azy. Tahaka ny Andriamanitra izy manely azy tahaka ny setroka. Zany hoe rehefa manakisaka tantely anao dia mandoro lamba dia iny le setroka iny rehefa avy eo mandroaka le tantely rehetra. Tahaka izay koa ny setroka no voninahitr'Andriamanitra. Rehefa midinao anao mikisaka avokoa ny fahavalonao rehetra. Mety tsy hitanao zay ivoahana fa Andriamanitra mahita lalaka ivoahana ho anao. Mahita lalana ivoahana ho anao amin'izay zavatra rehetra atrehanao. Tsy fantatra hoe faninana atonao any fa fotoana izao anovan'Andriamanitra ny fiainanao. Tianao ny ahita fanasitranana, tianao hiverina aminao ny tokantranonao, tianao hiova ny zanakao. Tongava mivavaka, tongava mialahady zao. Aza marariny izay resak'olona visy havanana fa tongava. Andriamanitra tsy mizata avan'olona. Tianao Jesosy ary vonona novan'ny fiainanao izy. Misy fiainana tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra miandry anao. Zay mahatonga azy miteny ity filazantsara ny fanjakana ity. Ny fanjakan'Andriamanitra dia filazantsara. Zavatra tsara ny ao anatiny. Tongava amin'izany. Avy koa ny lahady zao dia amin'ny enina, amin'ny fito sasany, amin'ny sivy, amin'ny folo sasany, dia amin'ny ray sasany sy amin'ny roa sasany, etsy amin'ny raiky sy ritsy sandona lakely ary laskarpa. Misy koa ny fotoana natokana ho an'ny ado fotsiny ihany. Rehefa lahady amin'ny folo sasany ao amin'ny laskarpa andona lakely. Tongava amin'izany. Fa afinaritra dia afinaritra ny fotoanantsika. Ny Tanjombato indray rehefa lahady dia amin'ny sasany sy amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany maraina dia ny hariva amin'ny roa sasany. Misy koa ny fotoam-bavaka rehefa latsinainy amin'ny dimy ora sasany. Sady mivavaka tsika no mampianatra anao mikasika ny fahamezam-pahasoavana. Dia mampianatra anao dia tonga dia pratikenao eo hoe ahoana ahafahanao mandray an'ilay don sy ny mampiatra azy. Rehefa latsinainy amin'ny dimy sasany. Ny fotoana talata alarobia alakamisy indray dia resantsika mikasika ny anefa ny ren'ny fonao izy. Talata alarobia alakamisy amin'ny dimy sasany eo amin'ny raiky izy. Tongava zany rehetra zany dia natao mba ho anao fotsiny ihany. Aso ny fiainanao. Iny Tanjombato indray rehefa talata alarobia sy ny zoma
talata am 12 sasany, larobia am 2 sasany, ny zoma am 12 sasany. Misy koa ny zoma am 10 sasany, zay fotoana ny vavaka. Ny fotoana ny adoina tanjombaly dia sabotsy am ray ary ny tanora am 3 ora. Zay ny fandarantsika androany. Mampirisika anao zay ho avy anatrika na fotoana. Ho anareo zay nakaiky n'Anosibe misy fiangonana saina ho Anosibe a. Avy eo amin'ny farany tetezina vy miantona iny dia misy ohatran'ny arabe mitsofoka iny a. Dia misy tokotamalaka be eo dia amin'ny akavanao anao mahita trano maitsomaitso be a misy ohatra église évangélique saina dia ao le izy. Ho anareo hoe ny Ivanja indray a, Ivanja ery Amazorivo zany, eo amin'ny tapony Ivanja eo ianao a dia misy lalana midina ohatra mivoaka ho any TV Plus iny dia tsy le mankaty androndra lalanao fa le midina be iny. Dia ry ambany ary misy trano mavokely be misy plaqué église évangélique saina ao ny fotoanantsika rehefa lato koa nareo ny akaiky eny. Zay ny fandarantsika androany fa dia mino a fa ho avy ianao ary tsy haninanao ny fahatongavanao fa tsy mitoro tsisy porofo zay. Samy tomba fahasoavana veloma tompoko.